fandarana ambarao miraba toboko lahy sy toboko vavy am'izao fandarantsika am'ty atoandro ity izao ny mitarika sy manintana ny fandarana eto Rakoto Malala Priska sy Sinez Renarson. Ny vahintsika kosa fa Pierre Bernard Ramarson anisan'ny ao anatin'ireo fiarahamonim-pirenena maromaro misy azy ary hitondra ny heviny am'izay hoe ambarao izay makasika ny tranga maro samihafa eto amin'ny firenena amin'ny maha fiarahamonim-pirenena azy izay. Mirabanao ny fandarana ambarao am'izao fandarana izao. Mirabanao Monsieur Sinez ary miraba ny Pieno ny Alliance FM 92. Anisan'ny anomboantsika ny resadresaka ny makasika ny ty resaka fiarahamonim-pirenena tia mba fariparitana ampiaino antsika hoe inona moa ny tena andraikitra zany fiarahamonim-pirenena zany satria am'izao fotoana zao efa mifangaro voraka tsy fantatra tsony zany hoe iza ny manao inona eto amin'ny firenena. Ny fiarahamonim-pirenena zany de fikambanana olom-pirenena milatsaka tsitrapo tena tsy maintsy tsindrina le hoe milatsaka tsitrapo na hoe bénévolat. Zany bénévolat zany tsy mitanila ara-politika zany hoe tsy tokony manana frais politika ary tsy tokony hananika fa efana mihitsy. Zay moa zany ny famaritana ny fanaovana politika ary zavatra madio ny fanaovana politika aloha zany ary tsy manenjika koa ny hoe ara-bola fa ny vola ho an'ny fiarahamonim-pirenena de atao fitaovana fa tsy atao tanjona. De am'izay lafiny zay am'le lafiny hoe tsitrapo izay olom-pirenena anatin'ny atao hoe fiarahamonim-pirenena zany hoe anatin'ny fikambanana zany dia manana ny asa ataonay manokana izay voalohany aloha zany tanjona dia ny tompontsoan'ny daholobe zany hoe miaro ny tompontsoan'ny daholobe zay aloha voalohany de dikan'izany ina ny raha tsorona zany raha fitinina manao le atao hoe fanairana na interpellation na hoe mandresy lahatra na hoe plaidoyer sy koa manao zay ho force de proposition anay zany hoe manao tolo-kevitra zay amin'ny sehatra rehetra misy anay ka izay fiarahamonim-pirenena zany eo amin'ny anakifolo ny sehatra misy anay de le sehatra misy ny fampandrosoana rehetra ao ny fanabeazana ao ny fahasalamana eo ary io ny tena goavana indrindra gama satria io ny tena aretin'ny firenentsika miaraka amin'ny firenena hafa de le hoe atao hoe gouvernance na hoe fitantanana io aminay zany tena hoe ny voalohany karetina ka raha io no tsy amboarina satria io sady mety miankina amin'io daholo ny sehatra rehetrarehetra misy anay de tsy tafarina ny firenena de le hoe gouvernance zany io de anatin'ny gouvernance io misy sehatra be de be ao anatiny io ny fitantanana ara-bola ny volam-panjakana zany hoe finance publique ao anatiny io ny ady amin'ny kolokolo ao anatiny io ny tamberina andraikitra ao amin'ny vahoaka ao anatiny io koa ny fifidianana ao anatiny io koa ny tantandalana hitantsika amin'izany fa tena mirakotra zavatra tena makadiry ary io mihitsy mifototra raha vao ratsy io fantatritsika de io mifototry ny mahatonga atsika ohatran'izao. De anisan'izany koa zany ny zon'olombelona koa anatin'ny sehatra tsy maintsy iainan'ny fiarahamonim-pirenena ao koa ny miralenta na hoe équité du genre fitovinjony lahy sy ny vavy ny lalana ny lalana non tsy lalana moa zany fa fotodrafitrasa etsetera zany hoe ao daholo zany zay ary zay no mahatonga ny antsika roa io anisan'ny raha tsy ny tena hoe indrindra ny tena lehibe indrindra ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena lehibe indrindra eto Madagasikara sady mieleran'ny eran'ny Madagasikara izy eo amin'ny am'le faritra 2020 de am'izay lafiny zay amin'ny fiarahamonim-pirenena anay na de antsitrapo ary ny asanay de tena asa makadiry izy ty ary fankana andraikitra dikan'izany fa tsy maintsy manana ny fahaizana zay sy fahalalana amin'le sehatra misy anay tena important be zany hoe tsy maintsy manana zay compétence zany zay ohatra zany amin'ny asa amin'ny ady amin'ny kolokolo tsy maintsy mba fantatro tsara kosa hoe manao ahoana amin'ny ady amin'ny kolokolo inona ny lalàna amin'ny fe inona ny asa tokony atao ao ina aby no atao hoe mazava azy ina atao hoe kolokolo amin'ny tantandalana zao na ny ohatra koa hoe hidirana koa ny tamberina andraikitra ny vahoaka tokony fantatra tsara inona zany tamberina andraikitra ny vahoaka zany iza no angatahana an'izany inona ny asa azo atao amin'izany etsetera zany hoe tsy maintsy manana an'le fahalalana zay ray zay faharoa zany koa tsy maintsy manana an'le fahalalana amin'ny resaka information zany hoe malala tsara ny zava-misy
alohan'iny anao idiranay amina question anankiray na hoe affaire anankiray na ohatran'izany tsy maintsy fantatro tsara ahoana ny fandehany ao de tahaka ny sehatra rehetrarehetra misy eto Madagasikara na ny fanjakana zany na ny sehatra tsy miankina na ny société civile zay fiarahamonimpirenena ary zareo atoko politika zay ilaina fa ilaina ho madio sy mikatsaka ny tompontsoa vahoaka dia tokony ho madio arak'izany na hoe intègre de zay koa tokony manao tamberana ndraikitra ny vahoaka satria zay zany dia miaro ny tompontsoa vahoaka de ny asanay zany tsy maintsy misy tatitra ny vahoaka ataonay na mifaritra zany na nivon'ny fiakambananay na etsetratsetra idirantsika lalandalina ihany zay rehefa aveo fa noho izy antsika azy aloha ny iverenao kely mahakasika anareo samy fiarahamonim-pirenena teo aloha teo nisy karazana tsy fipijery nisy olana ihany teo anivonareo samy fiarahamonim-pirenena inona ny mety mahatonga an'izay satria matetika lasa lamody tatoato za tsy hiteny hoe nareo fa misy karazana hoe etsika hoe ny fiarovana ny vehivavy amin'ny herisetra de miroborobo misy karazana fikambanana na société civile lasa miazakazakana satria any misy an'le vola ohatraohatr'zay de ahoana no andaminanareo an'izay fankafatarana sy ny masotsivana rehetrarehetra ao anatin'izay hoe mahafiarahamonim-pirenena zay sy ilay karazana hoe disadisa nisy teo aloha teo ohatra zolo zany ny société civile amin'ny fiarahamonim-pirenena ny tadiavina aminy koa zany tahaka ny tadiavina amin'ny fanjakana vokatra de ohatra raka mahazo financement izy de tokony moka vokatra de reo mpamatsy reo ny tokony angataka amin'ny hoe vokatra sy ohatran'izany ary zao koa aloha zany araka ny lazaiko teo hoe tsy mitanila ary tsy tokony hiditra amin'ny politika zany zany hoe ananika fahefana de marina tokoa aloha fa izahay de manipaka mihitsy ao anatinay eo hoe misy fikambahana dia mambarana fikambahana zany hoe hiditra amin'ireny fifidianana na izy na izy satria efa politika zay zavatra zay ary koa anisan'ny fikambanana tsekenay de reny fikambanana reny manohana candidat ohatran'izao reny tsy tokony azo atao reny fa reny fikambanana reny manana ny antom-pisiny izy fa tsy tokony ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena fa efa ry amin'ny politika izy zay ary zay mihitsy le hoe tsika zao hiatrika fifidianana goavana be mihitsy amin'ny farany taona 2024 de ho jerena akaiky mihitsy zay hoe ny fiarahamonim-pirenena tsy maintsy manampy an'io fifidianana io fa misy ligne jaune tsy azo oarana zany fa ty ihany ny asan'ny hatrety ihany ny asan'ny fantatra ny fetra ny asan'ny zany atao hoe fiarahamonim-pirenena de toy izay tsika amin'ilay resaka karazana hoe ady ataonareo amin'izao fotoana izao manona ny fijerinareo ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ry aloha ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena sarotra be aloha zany izy satria efa mieliran'ny firenena le kolikoly ray zay de nefa izy ty mahasarotra anazy zany andraikitra ny tsiraray tsisy olona tsy afaka tsy miala amin'le hoe ady amin'ny kolikoly na le olo-pirenena tsotra zany na ny fiarahamonim-pirenena na ny naropano gazety na ny fanjakana ray zay de faharoany zany koa zany tena le fandraisana andraikitra le fanjakana mihitsy ny hitanao hoe tsy misy na hoe goragora misy andraikitra zareo zany tahaka n'le hoe manao an'le lalàna ka le andraikitra moa zany rehefa miresaka fanjakantsika fantatritsika fa eo le exécutif na mpanatanteraka de eo le mpanao lalàna am'le de le eo koa zany le judiciaire izy le manatanteraka ny mampiatra ny lalàna atao mampiatra ny lalàna zany ary am'le ady any kolikoly fantatritsika loatra raha tsy hoe misy fiovana tokoa satria tamin'ity affaire ny madame Razia Mamontsy ty zany hita hoe misy fiovana angamba eo amin'ny fitsarana tena itsika mafy de mafy mihitsy hoe iova amin'izay tena anaja ny asany amin'izay ry zareo deontologie amin'ny akapobeny ka ho tena fitsarana ny fitsarana io zany le judiciaire io atao amin'ny législatif andray ndraindray anao tena raha vo amin'ny lalàna amin'le hoe fanaovana lalàna zany raha vo mikasika zareo parti antoko politika ny le ady amin'ny kolikoly de ahina fa tsy ampidirana zareo ohatra ompijerevana mafy zay zany zao amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe amafisina amin'izay ty lalàna famatsiana ny antoko politika sy ny campagne électorale ty satria io no anisany fototsy ny tsy fahombiazan'ny fitantanana avy eo ary hitatsika amin'izao fotoana zao zany fiatraikany zany satria goragora zany le lalàna mamatsy hoe mametraka an'le famatsim-bola de zay olona rehetrarehetra na hoe
firenena sy zay antokon'olona rehetrarehetra manao famatsiana le candidat rehetrarehetra tsy fantatrao zay fifanekena am'le rotota sanatria misy tena hoe manaiky de melo hoe mivarotra firenena afaka lazaiko aminao fa misy document milaza hoe ny famatsimbolan'Andriamatoa Rajaonary Mampianina filotsika am'izao fotoana zao dia 43 millions de dollars anaty document public zany avy aiza izy io iza no anome vola ina ny fanarahany rore olona rehetrarehetra namaty vola anazy roa fa misy fiatrekany amin'ny firenena zany de io zany raha ohatra ka ampidirina io lalàna io zany nantoko politika ou d'accord ve zany zao ro solombavam-bahoaka ro rehefa ampidirina ndray raha ampidirina zany raha eo anivon'ny parlement zany ho ampidirina le lalàna mameno satria efa misy izy io fa tsy feno de zay no mahatonga an'le famatsim-bola goragora satria eo anivon'ny ny fahafantarana hoe aveza le volanao sy eo anivon'le hoe plafonnement le hoe fetra azonao aveny amin'ny famatsim vola tsy fantatra de io zany le hoe amin'ny ady amin'ny kolokolo satria io kolokolo io zany le kolokolo avoleta io resatika io manahoana ny fandehanany ady amin'ny kolokolo rehefa ampidirina zany karazana lalàna zay miankina zay mikasika am'zareo atoko politika eo anivony ty exécutif ty ndray mpanatateraka afaka lazaiko anao fa famatsim-bola fantatritsika anatin'ny paikady pirenena ady amin'ny kolikoly fa mazava ho azy amin'le hoe tanjona fahatelo de milaza mihitsy hoe tokony ho feno ampy tsara ny famatsim-bola ny ady amin'ny kolikoly tamin'ny 2024 tena tsy ampy mihitsy ary nefa miankina amin'ny mpanatateraka zay io koa zany ny ijerevana hoe atraiza ny fetran'ny fahaleovatenan'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo reo satria mbola miankina amin'ny mpanatateraka izy zany miankina ny exécutif miankina amin'ny budget de l'État izy no manome baiko ny hoe tokony ho ampy ny famatsim-bola ny ady amin'ny kolokolo anaty budget de l'État zany mazava azy fa mifanjakana ka io zany le io koa zany fijerevantsika hoe misy tokoa ve le fahavononana ara-politika tamin'ity taona 2024 ty satria zay manara-maso izay société civile anio famatsim-bola ny ady amin'ny kolokolo io ary mipetraka anatin'le paikady mihitsy izy io nampitomboana 700 ohatra zany ny famatsim-bola amin'ny Bianco marina tokoa zany hoe nampitomboana 700 fa ny fijerevana azy de hoe ampy tsara amin'ny Bianco ve fa tsy hoe nampitomboana 700 ny famatsina fa ampy tsara amin'ny Bianco ve ara iadiny amin'ny toaka zany koa samy finina sy ny CSI ny eti-manana iadiny amin'ny kolokolo fijerevana ny fahavonona ara-politika zany zay fa ny tsara ho fantatra hoe miainga amin'izay zavatra tsikahatry ny fiarahamonim-pirenena hoe inona zany no fanairana nataonareo eo anivony fitondrana nanaitra ve nareo no laza hoe ampy ve io tsy ampy ve io fa maninony ty ny lasa ohatran'izao de nahazo valony ve nareo ohatra so zany ty famatsim-bola ty de ny fanaovana an'le teti-bola pirenena tokony hatrany apotiny mihitsy zay no miditra amin'le fandrafetana an'le teti-bola amin'ny rehetrarehetra ohatra zany aretina eto amin'ny firenena zany ty fandriam-pahalemana ty ampy ve ny eti-manana de tokony any zay tokony miady de miady am'le hoe tokony atao an'izao ty ary mahita zavatra betsaka anao amin'ny teti-bola zay tsy hitaritsika eto aloha zany aloha fa nataonay zany de marina tokoa aloha efa nanara-maso zany zay hoe tsy ampy ty de efa nanaitra de tokony nampidirina efa nanaitra zay de tokony nampidirina tamin'ny loi des finances rectificative tsy nisy tamin'ny 2016 io zany de tamin'ity ndray zany nanara-maso zay de napiakarina 700 de le 700 le iverenana hoe eny 700 namenareo de ohatrany nafatarany anazy ny budget de fonctionnement io zany napiakarina 700 zany hoe ny ainan'le rafitra isan'andro fa le programme fahafantarany azy tsy nisy budget d'investissement budget de programme mihitsy zay de hoe eny ary le hoe mifaly zany ny fahefana mpanatateraka hoe eny nampitomboninay fa mifantaninay hoe ampy io efa nahazo valiny mbola tsisy aloha ary angamba ny asa ny loi des finances rectificative angamba no hoe mety hoe ampitombony andre tsy fantatra ho an'ny fiarahamonim-pirenena inona ny tena hoe lara-pahamehana aingana de aingana tena mifohy fotoana mihitsy raha ny toejavatra misy eto amin'ny firenena nisy kolikoly avoleta de misy kolikoly le hoe petite corruption na madinika aminay zany
misy hoe le fiainana vahoaka isan'andro dia zay zany amin'izao fotoana zao amin'ny roy miditra amin'le hoe fijerevana ny fahombiazana sy ny fahamarinany ny siatrasam-panjakana satria io isan'andro fiainan'ny olo isan'andro dia amin'izany asa zany zay fa mbola metomboka amin'le kely aloha dia tokony hitarina tsy kelikely izy io zany sapandram-panjakana reo sapandram-panjakana zay manompo vahoaka io ireo zany amin'le tokony hoe imasona hoe atsaraina avy any amin'ny fanjakana zany tokony anatsarareo raha ohatra izy ka manana zay fahavonona politika zay fa ny izay fiarahamonim-pirenena miasa amin'izany zao amin'izao fotoana dia manantena zay ho hitarina amin'ny taona manaraka ary indrindra iely era Madagasikara rehefa hoe satria zay ny fahavononanay sy ny tanjakay miely era Madagasikara zay dia anao an'izay asa fijerevana sapandram-panjakana isanisan'izay dia d'ailleurs zay ho mpanaovana an'le drafitr'asa telo taona ho an'ny mpiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana zao zay dia amin'le kolikoly avoleta indray zany tsy maintsy masony ty ohatra hoe ty le kolikoly avoleta misy amin'ny fifidianana ho avy ty fifidianana ho avy ty zany efa manomana azy zay amin'izao fotoana zao mba tsy ho fifidianana goragora io indrindra ny voavy mivoaka fivrina zao hoe fifidianana goragora hoe manahoana ny asan'ny CENI mety ve manahoana ny liste électorale manahoana ny manao karazana tombanezaka ny asan'ny rôle anisany fa tsy zany fotsiny fa tena samy matahotra daholo zany hoe tena oka zay ny seho tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo sy ny taloha raha resaka fifidianana fa ndoatsika sady anamboatra ny tolotra politika no anamboatra ny olo-pirenena zany hoe ny tinady politika hoe atao zay mampadio ny tolotra politika miezaka dia atao koa zay anetsehana ny olo-pirenena mba tsy anaiky amin'ny teny français zany hoe passivité iny zany reto anankiroa zany tsara irahana iasana zay no hevitray fiarahamonim-pirenena roy sady tsy roy zay hoe andao anao asa amin'izany fa tena tsy amin'ny 24 any mijona 24 no anomana fa sao dia zao mihitsy anisan'ny arahanareo masaka akany koa ny resaka tamberina ndraikitra misy ve zay ary mipetraka eto amintsika amin'izao fotoana zao hoan'ireo olombe fidindrindrindra tsy misy mazava azy fa tsy misy ary mbola lavitra ezaka be izy ity ary ny efa nanao lahatsohatra momba an'izay zany izay fiarahamonim-pirenena zany ny anisan'ny tanjaka tsy maintsy anananay dia la anana le ressources humaines vonona na any amin'ny faritra rehetrarehetra anao an'izay ao nivony fanambonay zany io olona anananay io mba hijery akaiky ny asan'ny olombofidy ny asa misapandram-panjakana le asa misapandram-panjakana zany iverena kely hoe tsara fantatry ny vahoaka le standard de service io dia tokony affiché dia tokony anomana an'le vahoaka zany ilaza hoe tokony io foana dia lazay amin'ny olo-pirenena manaramaso zay hoe inona ny tsy nety amin'le standard de service resahany hoe fikarakarana délai de traitement procédure ny sarany io ihany ve nalohanao sa nisy nalohanao etsetera momba ny olombofidy zany mbola ezaka goavana be io mbola hitanay mihitsy le hoe ezaka tsy maintsy ataonay zany inona moa zany le hoe karazana tamberina ndraiky zay inona ny tena hoe andrasana amin'izy ireo nefa tamberina ndraiky zany andrasana amin'izareo ny olombofidy na olombotendry fa tsy ny olombofidy ihany dia anao le asa izy ray zay le asa lazaina faharoan'izay koa eo amin'ny ny fitondran-tena zay no atao hoe tamberina ndraikitra fa mangataka ianao hoe aiza ho aiza ny vokatra tokony amenao manao an'izay tombanezaka zay zany dia amin'le hoe fitondran-tena hoe madio ve anao amin'ny asa misy anao sy ny etsetera fa eo amin'le za miverina foana amin'le fiarahany fiarahamonim-pirenena miadamiambavy izy eo amin'izao fotoana fa atraiza le tena finoan'ny fiarahamonim-pirenena fa manana ny lanjany izy eo amina firenena ray raha raisintsika ny firenentsy satria hatramin'izay mantsy ninona fotsiny zay io zany mahita zay eo amiroy fa mihatsona isan'andro zay amin'ny fiaraha-resaka voalohany aloha niveau gouvernemental tao zany zay natsony zareo tamin'le natao hoe groupe de dialogue stratégique fionana miaraka amin'ny ny mpamatsy vola rehetrarehetra chef d'agence de coopération rehetra sy ny ambassadeur
dia anakefatry zay tao satria resaka ady amin'ny kolokolo sy le resaka fitsaram-bahoaka ty no resahana afaka ny teniny zay tiany lazainy zay tamin'io zany hoe atsona zany zay a dia amin'izao fotoana zao zany zay atsona koa amin'ny sehatra rehetrarehetra zay ilana ohatra hoe consolidation la paix manjary azo lazaina hoe atsona be mihitsy zay dedredre a tsy maintsy ataona hoe zay atongavana amin'le événement na le sehatra fa zao koa aloha atsona koa zay a amin'ny fandrafetana ny lalàna ohatra hoe ty marché public ty sady me omendanja zany ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena ohatra hoe amin'ty lalàna vovoan'ny marché public ty dia natsona zay a dia anatin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny agence de régulation marché public zany zay ohatra me atsona zany ny société civile fiarahamonim-pirenena ary le hoe anisan'ny mpanatrika atrikasa koa ny fiarahamonim-pirenena ary tena atao hoe ny atoko-piainana angamba ny mialatsiny amin'le fomba fitenenana dia lany ao anatin'ilay atrikasa fa aiza kosa le fampiarana n'ilay atrikasa ary tena mifanaraka amin'ilay dediavin'ilay firenena koa ve le izy misy famarinana mihitsy zay ary miezaka zay hoe rehefa d'abord aloha aminay saminay a voalohany indrindra aloha misy an'le anaty roy zany roy resako satria roy anaty roy a misy le atao hoe voamierany fisolohan-tena na hoe représentativité rehefa atsona zany ny iza eo amin'ny roy a dia mijery zay hoe iza no tandrify ny fiatsona ohatra hoe resaka fotodrafitrasa mazava ho azy fa zay mikarakara fotodrafitrasa no makany fa misy koa zany satria ny ady amin'ny kolokolo transversal dia afaka makany koa dia rehefa avy eo misy tamberana ndraikitra tsy maintsy ataony iny solotena iny mety ray izy mety miroa mety telo a dia avy eo miresaka hoe ina aby fampiarana zany eto amin'ny firenena fa manaiky aminao hoe be dia be any ty atrikasa ary ndraindray izy tsy fijerevana hoe le olona manolotra le atrikasa zany a tsy mijery izy hoe ino moa iza le olona ary ina ny qualitén'le olona ho avy eo iza le fiarahamonim-pirenena ina le sehatra misy anazy fa atsona daholo dia mameno fiche de présence zany ekeniny dia ahoana amin'izay ary le fizarana lizy an'le fiarahamonina le zavatra tapakareo zany a na nitatitra ataonareo ahoana fizarana zay ndraiky eo anivony fiarahamonina raha misy zavatra cette fois-ci fiarahamonina tena fiarahamonina la société inona no ampiasainareo aminay saminay rehetra aloha misy hoe info comme roy Google group zay resaka information zany a dia mampiely fo information dia avy eo a io koa zany le hoe fiatsoana hoe andeotsika miantso atsika ary misy zay ministère-ny finance sy budget andrafitra ny teti-bola 24 dia mandefa an'iny zany a dia atsona zay ino atsona zay fanandrify amin'izay zay anao koa satria le teti-bola mantsy sehatra rehetrarehetra ao ny fandripalemana anao ny fanabeaza anao ny anina dia zay afaka zay koa mantsy ny olona amin'le hoe manaona ny disponibilité ny olona matetika mieritreritra zay fiarahamonim-pirenena dia olona afaka foana tsia misy tena misy resaka disponibilité izy dia misy an'izay fiarahana amin'ny fanjakana zay ary eto tena misy mihitsy ny fanjakana miantso anay ary tena amin'ny fomadi mihitsy izy ny rahanay miasa dia ohatra zany zay hoe fandrafetana ny teti-bola zay a tena miezaka be mihitsy zareo hoe aviara andao inona la rapa-maina ataonareo a dia mazava ho azy ohatra hoe la rapa-maina zany ty fandripalemana ty dia ataovy zay isinny etimana ampy amin'ny budget fa hitanao ihany mantsy rehefa mivoaka le loi des finances sy le budget de l'État hitanao maso hoe ahoana moa zany le fandehan'le fandripalemana ary to mbola anisany mbola kely ihany ohatra zany zay aka mifanohy amin'izay mihitsy ho anareo nivon'ny fiarahamonim-pirenena enona feo ve nareo anatin'ny rehetrarehetra reny ary tafiditra any anatiny reny ohatra ny resitsika zao ny teti-bola tafiditra any ve le sosokely manomboka zao amin'izay zao izy vao tena hoe andao amin'izay ary iaraka zao dia zao enao miresaka io zany a efa tapabolana ny commission transparence budgétaire zay ny anaran'le zany hoe mangararara ny fanaovana teti-bola sy ny fanatanterahana azy no miantso hoe eo reto ny ministère ny finance et budget direction générale budget dia miantso atsika andao iaraka zay fa amin'ny akapobeny a zay mahita fa ny miain'ny opinion publique ny fanjakana amin'ny akapobeny ka le miainy dikan'izay mety miainy mivilana koa hoe tezitra izy satria misy mitsikera fa misy kosa olona mandray azy tsara hoe andao ary
mahafaly anazy zany ohatra amin'izay eo amin'ny zanabomeraady amin'ny kolikoly a tena lazoko anao marimarina fa tsy iray na roa ngamba raha misehatra anankifito ny idiranay a fandripalemana zany hoe gendarme sy polisy a ny douane na Port Thomasina ny etra eo anivon'ny Analamanga ny délivrance ny passeport a ny délivrance ny permis biométrique a ny commune sy ny visite technique tena raisiny zako tompona andraikitra lehibe tsara mihitsy za hoe andao tsika asa fa tena mila anaro zay sady voninahitra le izy no mampatahotra satria tsy maintsy mandray andraikitra de tsy maintsy mamokatra fa raha le hoe afaliana fotsiny io fa atsomitsika tsy ampy iny satria tsy maintsy mamokatra tsy maintsy ho an'ny tombontsoa firenena zany dia amin'izay zavatra hoe mahafaly mihitsy ary ny manahirana anazy zany isaky ny manao ohatra hoe manao satria zay manao tamberina andraikitra manao tatitra matetika amin'ny naropanao gazety efa apetraka tsara mihitsy anatin'le fanambarana izahay dia faly mihitsy satria misokatra aminay ny tompona andraikitra lehibe rosé mpanjakany reo tsy mba misy mpanao gazety mihitsy milaza hoe zareo société civile de faly satria miara-miasa somatsara ary misokatra reo tompona andraikitra lehibe ary tena misokatra izy afaka lazako anao fa tena amin'ny fony fitsy fa misy paramètre zany misy zavatra tsy azanoariny ohatra isaky miditra anina aloha zany zay isaky miditra sehatra ray amin'ny sehatra asa-mpanjakany natohana anay tsy maintsy eo foana le hoe tsy ampy ny ety manana ka io mihitsy zany le tsy maintsy idiranay am'le hoe fandrafetana an'le tetibola io zany tsy maintsy manao manampy tsara zay hoe tokony atao ampy fa manina moa aty to goavana be fatatra moa zany fa isa-taona mbola tsy azony foana le fanazavana amin'ity tetibola ity tetibola ny ministère ny vola sy ny tetibola ministère des finances et du budget apatelo ny tetibola total mbola tsy azony foana fa manina apatelo ny marina fa ho ny subvention dirama fa tena goavana be foana de tsy azony foana hatramin'izao fa tsy maintsy alalinay io hoe fa maninona misy an'izany efa nanontany zay nanontany an'izao tetibola amin'ny ministère des finances et du budget tsy mazava hoe satria anay ny solde fonctionnaire nefa nozay manao fanamarihana zay tsy anzareo ny solde fonctionnaire any ministère tsirairay de tsy azonay mihitsy zany fa mbola ho alalinina zany ohatra hoe ahoana mahatonga an'izany fa raha ho anareo tokony eza no tetibola be indrindra fandripahalemana sy ny filaminana ve ny fahasalamana mazava ho azy aloha zany ny ho avyny firenena dia ny fahasalamana sy fanabeazana iny zany ana de fond iny lame de fond iny fa eo koa zany ny fiainan'ny isan'andro de ny fanabeazana de eo koa fotodrafitrasa tokony misy fijerevana ohatran'izay zany zay zany rehefa mangataka tokoa zany ohatra hoe ty pôle anticorruption ty zany amin'ny ady amikolokolo iverenako io no isolon'ny chaîne pénale mba isiny falevatena bebe koa ny fitsarana de apetraka io pôle anticorruption io de na zany fantaniko voalohany satria zany ny expérience amin'ity Bianco Ceci sy samifina tsampo volo ty de tokony de jereko ampy ve ny efa nanao an'izay fanairan'izay tamina atrikasa nisy ny ministre ny budget ministre ny économie sy ny etcetera hoe ampy ve tompoko ny vola amatsiny an'io pôle anticorruption satria miverina amin'ny le olana taloha ihany tsy amenao ny ampy le ady amin'ny kolikoly de aiza moa anisany mantsy ny antom-pahombiazana programme ray zany mazava ho azy zany ho any ady amin'ny kolikoly de mbola tsy maintsy misy an'izay fanairan'izay hoe ahoana ny azona ny enti-mahana mba tsy hitenenana hoe ka tsy nety le ady amin'ny kolikoly ka tokony amena aloha zany ny enti-manana de tokony anara-maso ato amin'ny paikady pirenena zany tokony anara-maso isika mpanao gazety zay ny ato sy tokony anara-maso ny sehatra tsy miankina ireo moa zany ny ivela amin'ny fanjakana tokony anindry an'izay fa eo amin'ny fiara-miasa kosa re ny iray matetika miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola ny fiarahamonim-pirenena mitovy ihany ve ny vina raha resaka fampandrosoana Madagasikara no resahany sa afaka miteny ihany nareo indraindray hoe tena tsy anosy izy zany taloha tsy ela be izareo mpamatsy no miteny hoe zao no atao zao no atao de nindray mifanindry nindray tsy mifanindry amin'izao fotoana zao zany mahafaly ny milaza fa amin'izany hoe izy no milaza hoe ity no sehatra tokony azona roa famatsim-bola domaine d'intervention amin'izao fotoana zao zany faly izay satria misy fahatokina avy any amin'ireo mpamatsy vola reo misy an'io hoe fonds commun na va hoe vatsyombolana fonds commun multibailleur
ho an'ny fiarahamon'ny pirenena na hoe vatsiombonana anoanana ny fiarahamon'ny pirenena zay tsy appelle à proposition tsoa fa misokatra amin'ny rehetrarehetra na sehatra de ny tinady zany hoe ny fiarahamon'ny pirenena zay manana projet no miteny hoe nena zay anatin'ny culture ao anatin'ny kolotsaina de tianao ataonay ohatra hoe misy an'io ina moa ty ana documentaire ty film documentaire d'accord de nametraka projet izy tanatin'ny de nametraka projet izy de raisiny za anisan'ny ina moa solotenan'ny société civile lo de tena hitako koa fa tena sehatra rehetrarehetra ao koa ny misy olona misy fiarahamon'ny pirenena resaka tatara ao ny fiarahamon'ny pirenena amin'ny fanabeazana ao mitoekarena manampy reny coopérative any ambanivohitra reny manao girofle ny ao koa ny gouvernance misy aminay zany mametraka nyreny ohatra misy projet zany a fijerevana ary tokony azotsika olo pirenena zany rehetrarehetra tsakanavaka ny momba ny volam-panjakana ny mangarara zany a momba ny karaman'ny agent public nizy izy na izy manomboka ny filoha-pirenena jusqu'aty amin'ny mpiasa mamafatrano amin'ny ministère tokony ho azo zay fa hita zany a mazava ho azy parenthèse zany ty loha hita fa ny zotsika ahazo ny information na accès à l'information tena mbola tsy voazy hatram'izao ary tokony io ara no edivana fa tsy mety zao hoe ady andao iady amin'ny kolokolo re olona ny fanjakana io miteny nefa izy manokana ara tsy manao zay aproborobony information eto ohatra fotsiny zany resaka hoe ahoana ny karaman'ny agent public ny mpiasa mpanjakana na voatendy izy na voafidy fa maninona kay fa maninona no afenina zany zavatra zany a tena tsara edivana mihitsy zay efa natsidika teo ihany amin'ny hoe manana vinona reo anatin'ny telo taona ho avy akoatra ny resaka fividianana tataky ny ahoana nendrik'izay vina nareo zay le vina na le hoe drafitrasa ohatra zao nanaovanay anazy nanangona hevitra ny fiarahamon'ny pirenena na ny fikambanana iraha Madagasikara roa amin'ny roapolo zay dia avy eo navondrona isaky ny faritra moa zany a de isaky ny faritany ka le zany asa famondronana zany de ohatran'izao hoe inona kay ny aretina kolokolo misy ao aminareo indrindra de ina ny fisehony a de ina ny tokony ina ny vahaolana proposenareo a de iny a no naravona nisy zany isaparitra de nampiakarana tamin'ny faritany de nampiakarana ty Antananarivo de manome an'izay drafitrasa zay panoratana finalisation mihitsy zany resaka tsipelina sisa resaka voambolana sisa dia vita izay hoentina izy io avy eo de saminay zany anao an'le tetibola zany zay amin'ny akapeny fa io koa zany le paikady hoe ahoana ny mobilisevana ny enti-manana resaka famatino sy ny olona iasa amin'izy io zany hoe le fikambanana de ahoana ny renforcement de capacité ilainy zany am'le hoe misy le famatsim-bola resaka famatsim-bola de ahoana ny fitantanana zany voly zany sy resaka teknika koa satria de ohatran'izao mifandehany zany raha jerenareo tsara ara-tsara misy sary Madagasikara ao de eo le sehatra betsaka iadina amin'ny kokoa ohatra hoe fitsarana mazava fa fitsarana aloha anatiny eo ny fandriampalemana eo ny fifidianana eo ny le lazany zareo hoe administration le sampandraram-panjakana etc eo ny fanabeazana ny fanabeazana sy ny fahasalamana etc de misy loko izy reo de misy anarana de tam'le famondronana isaky ny faritany de nationaly de nangatahana ny firotsahana zareo firotsahanay moa zany satria zay samy anatin'ny odoly de fantatra zany hoe iza ny hiditra ohatra any faritan'ny Tomasina fantatra fa zao fikambana zao de hiditra amin'ty ohatra hoe fanabeazana de miloko be deabe izy satria arakaraky le sehatra no misy ny loko de misy le afaka ampiasaiko anareo rehefa aveo tokony olo izy
Isaorana anao no vahiny teto amin'ny fandarana ambarao tamin'izao atoandro zao mirary soa ho anareo anivon'ny fiarahamonim-pirenena satria adidy-goavana sy lehibe zany andraiky taraisinareo zany raha ny resadresaka nataontsika teo. Misaotra anao monsieur Sinel, sady izy ty zany le fandraisana andraikitra hoe isika olo-pirenena dia samy tompona andraikitra daholo, tsy misy afaka miala fa misy olona zany voantso anao an'izy io dia misy olona fa ny zava-misy dia hoe raha tsy misy olo-pirenena mandeha tsirairay io dia mivondrona mavahoaka anazy sy fiarahamonim-pirenena. Ary anaty fiarahamonim-pirenena zany misy ny sehatra tsy miankina koa dia azo atao koa ny fanaovana gazety tsisy ninona vanina eto fantatritsika zany fa raha metsika raha velantsika amin'ny fanjakana amin'izao endrika misy anazy zao anao zay tiany mova tsy tokony ny avenir ny zanakitsika sy ny zavakelitsika. Zay no tena tanjona misy ty fandraisana andraikitra ny tsirairay. Sotra tompoko mametraka ny mandrapitafandray ny fandarana ambarao amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko.